Faly miarahaba anao tonga soatrany eto amin'ny pejy zava-manahirany vehivavy a. Ny toe-trany, ny fanarahantsika, ny tantaran'ny pasteur Emma hatrany amin'ny fahazazany a ka hatramin'izao nahavita ordinasiona loterana anazy izao a, na dia tsy nanao ordinasiona azy aza ny fiangonana loterana izay nisy azy tany Madagasikara. Dia nisy amin'ny fivavahana amin'ny firesahana amin'ny olona mampisaraka olona na dia olona misotro toaka re dia mitazona tavoahangy dia manarika izy hoe ahoana izao anao raha nitorahandreo ny tavoahangy iny amin'ny lohanao. Tsy saosy izy miaraka amiko sisy hikasika anazy zany. Dia tena sisy nikasika anazy dia ilay pastoranay zany rehefa niteny hoe teneno zanakao tsy hanao an'io tsy mety hoe izy pasteur tsy hitako ny ataoko amin'ny fanahy masina mitarika azy dia resy ratsy ilay pasteur hoe ty zaza ty tsy mety fa manana fanahy mahery ndao tsika afaka ho azy hitsodrano anazy nentiny teny amin'ny alitara izy nataony teny dia nametrany tanana nitsodrano hoe andeha amin'ny anaran'i Jesosy ohatra hoe missionnaire zany ety Amerika dia Andriamanitra hiaro anazy. Dia nahazo-tsodrano izy zany avy amin'ny pasteur sy ny fiangonana. Dia nanino moa? Dia nisy pastora hafa naheno mikasika anazy. Dia ilay pasteur hafa io nangataka ny olona anankiray izay fantatray, mahafantatra anay hoe mba resaro zareo mba hamangy aty hitory teny amin'ny tanora zany ny zanako. Dia nandeha tany zahay nalain'ireo olona reo nalainy izy mivady dia tonga tany dia tian'ilay pasteur be mihitsy anay mianakavy. Zahay mivady moa mihira foana ny vadiko mitendry piano na mitendry orga na mitendry keyboard dia izaho mihira. Izay no ataonay aty zany. Dia niraisin-jareo ny zanako youth minister. Ohatra hoe mba pasteur kely mandraikitra ny tanora zany izy. Dia nandroso tsara ny asa rehetra atao dia esorina ny tompo. Dia izy tamin'izay mianatra manao ny baccalauréat en science BS zany. Dia amin'io fotoana io rehefa izy nianatra izay ino moa zany no tohiny tao? Zahay zany tsy manam-bola ahafahana miatoka ny sekoly ny université satria anao rehefa vahiny tsy tsy citoyen dia tsy mahazo bourse, tsy mahazo izay fanampiana rehetra omena ny ankizy na dia manana moyenne ambony be na dia valedictoriane ilay zanako faravavy iny lasa valedictoriane rehefa tonga ny famitana high school. Io ilay zanako kely 10 ans tonga taty dia zao izy misorona ny tompo fa sangany lohany no ny famindrafon'ny tompo. Dia noho izahay tsy mahita vola izay zany dia hoe ahoana ny atao? Dia io pasteur ny fiangonana io nandray anay tsara dia izaho zany tao afaka mitory teny dia rehefa mitory teny dia mahazo vola kely. Izaho zany tao afaka mitarika ny fikambanana vehivavy dia nataony zareo spiritual coordinateur ny titre nomen'jareo anahy hoe atsika ho teny gasy mikarakara ny ara-panahin'ny fiangonana zany izay. Dia ilay zanako koa namorona website aby amin'ny fiangonana dia tena hoe nahazo fanampiana izay tsy azo hatramin'izay zany fiangonana amin'ny alalanay mianakavy dia tian'zareo be zahay. Dia ny hevitra ny fiangonana hoe hanome fanampiana izany antoanan'ny fianaran'ny zanakay. Dia nanome fanampiana reo dia nahavita fianarana tsara ny zanako tamin'ny université Trinity Christian School. Dia mandeha ohatran'izay misy fahagagana ataon'ny tompo sanandro zany dia esorina anazy. Dia rehefa avy eo izy nianatra tany amin'ny nianatra tany amin'ny sekoly nianarany Moody Bible Institute. Dia izy mianatra tao alohan'ny hanaovana graduation anazy dia misy taratasy tonga avy amin'ny toerana samihafa hoe mangataka ny mpianatra graduate ireo mba hiasa any amin-jareo. Dia nisy toerana anankiray hitan'ny zanako zany. Dia mama te hiasa amin'ity karakara ankizy réfugié, ankizy ilay tonga avy any Afrika amin'ny tany misy ady ireny zany. Dia nanao application izy dia tonga dia nahazo asa. Nahazo ny asa dia hoe lavitra be 322 kilomètres avy eo Chicago ny toeranay tany izy asa izay. Dia ndriva resy lahatra ny dehoany io mama nomeny Jesosy mbola tsy vita ny graduation dia efa nahazo an'io. Misy ny olona izy mavita graduation firy taona mbola tsy mahita asa aorianan'iny. Izaho tonga dia mahita asa alohan'ny graduation misaotra ny Jesosy. Ahoana ipetrahan'ireo rano zao hitanao ilay question be dia be.
De hoe manaraha ahy ihany koa nareo rehefa zay hozy izy. De izy niasa taty zay nandehananay aty. Hoe miara-mipetraka zahay, de miara-mipetraka zahay efa mianaka de rehefa mipetraka aty zany zahay nitady fiangonana de mitety fiangonana folo angamba nandehananay mivady. Fa rehefa anao mandeha amin'ny fiangonana mameno taratasy ireny milaza amin'ny anaranao, ny telefônina sy mombanao, inona tianao atao amin'ny fiangonana. Amin'ny fiangonana folo nanoratanay nomenay taratasy zay, ray fotsiny namaly anay taratasy hoe misaotra anareo tonga taty aminay, tianay hiara-miasa aminareo. Ny anankiray indray niantso telefônina. Ny sisa zany tsisy namaly mihitsy de tena diso fanantenana hoe anao manana diplôma be tabe anao te hanampy ny fiangonana, ry zareo te ho ampiana koa ny matahotra zany reo satria reo tsy manana diplôma, anao nefa manana diplôma. De ty fiangonana le telefônina zany andehananay rehefa sabotsy le niantso amin'ny telefônina, zareo nisokatra sabotsy nandeha tany zahay sabotsy. De le lahady zany andehananay amin'ity anankiray nanome taratasy anay ity de nandeha tany zahay. Ny hiran'ny zareo to de hira loterana daholo manokatra ny foko izy. Zareo efa tsy loterana fa kristiana tsy manana dénomination. Wow! Tena tsapako mihitsy hoe niangona za zao tao noho za mandeha miangona any amin'ny loterana tany Chicago. Tena hitanao ny toriteny koa de hitanao miasa mihitsy ny fanahy masina de resy lahatra ny avady atsika zany no miangona. Ity efa tsy loterana de ahoana. De ny olona Madagasikara maheno anay de lasa Assemblée de Dieu zahay satria tsy miangona amin'ny loterana. Tsy Assemblée de Dieu zao io fa fiangonana izay mandinika amin'ny baiboly de Grace Bible Fellowship ny anaran'ny zareo. De ny fahasoavan'Andriamanitra, mino fahasoavan'Andriamanitra manaiky ny Trinité, ny fampianaran'ny zareo zany tena manaiky ny zavatra mitovy amin'ny loterana. Ary zareo koa tena manana fifoazam-panahy. Fifoazam-panahy zareo, ny fiangonana zareo tsy mba mikatona mandritra ny herinandro. Afaka manao programa ao anao, asainy mihitsy hoe tongava manao programa ty, manao mianatra baiboly, sady afaka mianatra aminazy sady afaka manokatra manasa olona hianatra baiboly aminao koa de izy manoana de tena tsara be le toerana zany. De indray mandeha nefa ny mivady nandeha nijery fampisehoana hira zany. Guetteur, fantatra ny guetteur, mpihira kristiana malaza. Ya. Nandeha tany zahay nijery, de efa zahay nijery tao de hitanao amin'ny intermittent iny amin'ny elanelana iny zany misy fialan-tsasatra kely hoe mi-stretch out ny tongotra sy ny ohatran'izany. De nandeha misy fampisehoana samihafa zany zay olona manana asa na manana fiangonana ohatran'izany manao publicité amin'ny zareo. De nisy table anankiray nanaitra anahy. Wow, ty hoe mpapasy loterana. Zay antsoina ny vadiko mpapasy. Ny zanako zany confuse tamin'ny voakely mahita ny olona miantso azy hoe pastora sy hoe papa. De farany izy namorona anarany hoe papasy. Sady pastora zany izy ny papa amin'izay. Izy namorona zay tamin'izy voakely, tsisy olona manana izay anarana zay fa tsy ny vadiko. De nandeha tao zahay de nijery LCMC. Inona zany LCMC zany? Zay izy tao amin'ny LCE taloha fa niala tao zahay rehefa ny LCE manaiky ny LGBTQ zany de zahay niala tao tsy araka amin'ny baiboly zany. Iaho miresaka ny LCMC zany de tongava izy mamangy anay de mianay karta. De lasa moa niverina mijery le concert rehefa andrava tsy hitako intsony le izy. Iny karta iny naprimiko tany ho any tsy tadidiko aby naprimiko anazy. Firy taona tsy aoriana sendra hitako le karta de andeontsika andeha amin'ity fiangonana ity io le pastoreta tsika tamin'indray mandeha ery. De nandeha tany zahay de faly be izy matadidy anay ianao natadidy izy faly be izy zaho izy mitady pastora mpanampy eto. Zaho afaka anao an'izany zahay mivady pastora mivady moa zany anao no manao fa anao zany mila an'izany fa izy efa pastora fa 20 taona tany Madagasikara. 20 taona tamin'ity taona ity. De anao izy manaova de nandeha tany zahay namaky. Tiako be izy ary-miasa amin'androzy le pastora zany. Za mila mpanampy. Kanjo de natao ny demande rehetra zany de halefany any amin'ny LCMC Foibe. Narary tampoka izy. Narary izy tamin'ny fotoanan'ny Covid iny de tsy afaka miverina intsony. De teo zany zahay ohatra hoe very fanantenana mba nisy zavatra misandry ny hevitra teo izy nanao hoe vonona handray kay zao ny zava-misy.
Tsy manantenenina intsony zany fa miandry an'i Jesosy hanao fahagagana. Dia fahagagana tokoa ny tompoko nataon'i Jesosy fa zahay zany nanohy niangona tamin'ny fiangonana fa paster raha dia paster vehivavy niraisan-jareo sola azy. Izay direkteuran'ny Christian Ministry tao zany izy. Dia niataon-jareo hianatra tamin'ny sekoly hanao azahoana sertificat ohatran'izany dia izy ny pastor ao. Dia miangona foana zahay dia tadidiko anareo sisa amin'ilay pasteur tao taloha dia mandray tsara anay izy. Tampotampoka tompoko herinandro fotsiny, herinandro, ia, 2 herinandro ny fotoana nisy nataony hoe zahay te hanao ordination anao. Dia misy vehivavy anankiray kosa izy atao ordination miaraka aminao. Ilay vehivavy io izy mbola mianatra, fenao izy efa navita fianarana. Dia hitanay daholo izy ny CV-nao dia tena mila anao zahay. Atao pastor manao assumption, missions pastor, zay zany titre miantsarao anahy. Dia miala tsiny izy fa tsy afaka miteny mialoha, tsy afaka teny Madagasikara, tsy afaka hanasa olona sora zany fa izay olona aty Amerika no sora misy afaka. Ny any Madagasikara zany dia efa tsy afaka satria foiben'ny fotoana. Ny aty Amerika koa be da be izay rehetra nasaina. Mitovy amin'ilay fanasanan'i Jesosy tao iny tsisy afaka, zaho mbola nanao izao, zahay efa manana izao, zahay efa izao. Tokony tenenina mialoha izy, izaho tsy nalala mialoha zany. Dia izay ny tompoko ny nahavita ordination anahy tampoka ohatran'izany. Ny an'i Jesosy tampoka ny nanokana anao mpiandry, ny an'i Jesosy tampoka ny nanao ny mariaziko, ny an'i Jesosy ny tampoka daholo ny zavatra rehetra. Satria io Jesosy io mandinika ny fontsika izy, dia izy ny mahalala izay ny toe-po. Ka rehefa mihazonazy foana anao, izaho tsy mahazonazy fa izy no mihazona antsika. Ka rehefa manaiky ho hazony tsika dia mahita ny voninahiny. Fa raha mandeha mihery ny tenantsika isika dia tahaka ny Petera sy ny hoe efa niasa nandritsy ny alina zahay nefa tsy nahazona inona na inona. Efa nampiasa ny expérience-nay, ny expertise-nay, nanao izay rehetra azo natao fa tsy nahazona inona na inona. Dia hoy izy Petera hoe kanefa noho ny teninao dia andramako ihany ny harato. Dia rehefa nanandrana izy dia nahita hoe nahazo trondro be da be, tsy zakany zareo rehefa niantso ny olona tery amin'ny ino boaty tamin'ny sambo kely hafa hanampy an'izareo mpatina izy. Ka ny zavatra fantako zany dia izay mahatonga anahy miteny hoe eo am-potry azo fijalian'i Jesosy ny sekoly tsara indrindra. Misy ny université malaza be, VIP ny olona mivoaka avy eo, tsy ny hoe very important people. Fa ny eo an-tongotry Jesosy, eo am-potry azo fijalian'i Jesosy, tao no nampianarina anay mivady. Nandritra ny andro rehetra taty hoe na ny olona aza mety mandao, Jesosy tsy mba mandao. Ny olona aza manana be da be zareo tenenizareo mikasika anay Madagasikara izay tsy marina daholo, ary nahatonga an'izareo nanahy sonay tamin'ny FLM tamin'ny 2005 nandritra ny KMSL tany Ambatondrazaka. Fantako ny anaran'ny olona nitarika an'izay tamin'izay manao hoe Emasy Norbert dia tsy antsika FLM intsony. Tonga taty olona io namonjy fivoriana tamin'ny RCA dia zahay nasain'ny fikambanan'ny pastora internasionaly rehetra zany vory tao 300 mahery any. Dia manasaina ny mivady hanasika ny fivoriana. Zahay tsy mahalala hoe tonga ao ny président ny FLM. Dia tonga tao reo sendra tao ny président ny FLM tena ataony zareo hoe ahoana ny amin'ny Emasy Norbert. Ka zareo te handray anay hoe mba hiasa aty Amerika zany. Fa niteny mihitsy ilay président ny FLM tamin'izay hoe zahay tsy mahafantatra ny zareo. Intsony. Tsy loterana intsony zareo aminay. Alahelo daholo ny olona tao. Menatra ny mivady satria anay mba kefoka nasaina dia tonga tao dia manana tena hoe handray anay zareo. Fa izay ny valiteny. Dia valiten'ny olona izay fa tsy valiten'i Jesosy. Jesosy mbola nanohy ny fitahinanay no zava-magaga. Antsoa dia voaliako anao ka ny zava-magaga sarom-pantarina izay tsy fantatrao. Izany nataony tao. Dia nahatonga ny ordination iny dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra fa tena tsy avy aminay mihitsy fa avy aminy. Dia rehefa za zany no malagasy teolojiana loterana voalohany natao ordination. Hanaiky an'io ve ny FLM? Dia ny vadiko hoe tsika nefa tsy FLM intsony fa efa nariany zareo e. Zareo nanary antsika fa tsy tsika nanary tena. Izay tompoko dia io fiangonana io zany izao mandray anahy manao asa misona. Nao izy manao asa misona eto an-toerana sy any ivelany. Dia ilay any ivelany tenenin-jareo Madagasikara.
Rehefa Ah, tonga any Madagasikara dia afaka manao fiangonana mitovy amin'ny an'ny zareo LCMC dia hiara-miasa amin'ny zareo zany fa tian-dry zareo ny hanana fiangonana any ivelany. Dia ao zany miasa izay rehetra atao zany dia mandray anjara amin'izay azo andraisana anjara. Dia ilay fiangonana raiky nandray ilay voalohany iny tsy nafoinay fa mbola mandeha any koa zahay satria izy mampitoro teny anahy, mampihira ny mivady isaky ny lahady mandeha amin'ny fiangonana loterana zany zahay dia ny any mety mampandray na mampamaky teny na manao alitara mihitsy. Ato amin'ilay fiangonana anankiray indray zahay izay tsy misy dénomination dia zareo koa mampitoro teny sy mampihira. Dia rehefa henon'ny loterana dia mihira ny loterana indray zahay amin'ny fotoana ndrakitra indroa isam-bolana mivadiko mitery dia izaho mihira manao duo zahay. Dia misy fiangonana fahatelo izay nandray koa fiangonana congolaise izy olona avy any Congo reny, olona réfugié reny. Tia be anay koa zareo dia any koa izany mitoro-teny sy manao fampianarana ny vehivavy. Teny hoe izany asa rehetra izany lazaiko anao tsisy andraisanay karama. Izay mivady efa hoe zahay tsy mandray karama fa dia ataonay amin'ny anaran'i Jesosy rehetra atao. Ny karama tsy mahavidy avy nataon'i Jesosy hatramin'izay zahay tsy nanam-bola fa dia izy nanome trano. Izy any mbo nanome fiara koa, nisy olona nanome fiara ny zanako. Izay no nanananay fiara rehefa tonga eto tsy. Betsaka ny fahagalan'ny tompo fa eo zany no fitiantsika ilay izy ka ny zavatra ny soratra masina tiako zaraina zany amin'ny tinanazy dia tamin'ny fahazazana zany ny soratra masina nananako dia hainy ankizy kely eto hoe fato izao ny tavan'Andriamanitra izao toy izao mensana latokany jauna toko fahatelo andiny feno amby folo. Dia ao koa zany romana toko voalohany andiny feno amby folo fa tsy menatra ny filazantsara fen'Andriamanitra famonjena izay rehetra mino izany. Amin'ny Jiosy aloha dia vao mijentilisa koa. Za zany rehefa nahita hoe jentilisa io dia tsy tiako hoe tsy jentilisa zany. Fa rehefa efijenao izy dia kay jentilisa rehefa tsy Jiosy aloha zany dia jentilisa. Dia ny andininy romana toko faharoa andiny fahatelo amby folo manao hoe anaran'i Jesosy fa tsy ny mpanindre ny lalàna no marina ho natrehan'Andriamanitra fa ny mpankatoy ny lalàna no hamarinina. Zay zany fahazazako zay dia ny hira tiako indrindra tamin'ny fahazazako zany hiran'ny ankizy 803 sy 793 mba tsarovy ireo ankizy ao am-piangonana tsy atory fa ny mba zaza masina. Zay zany ny hira dia 803 zany zay zany le 600 non 793 zay fa le 803 zany dia le manao hoe inona ry zay tsy laniko fiteny intsony le izy satria ela sy nana fa jereko ato le 803 zany dia le manao hoe avery fanahy eo eto aminay ny fanahinay mba fenoinao ny hasoavanao. Ny fahatanjako zany dia ny salamo teny tamiko dia salamo 119 salamo fa 580 andiny fahasivy ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo. Dia ny andiny fahasivy zany hoe inona ny rovan'ny zatovo ny lalaka ilay ny voalohany ny fitandremana araka ny teninao. Dia izay fitezan'ny tompo anay izay mbo anohizana ny fitezana zanakay koa. Ny hira tiako indrindra tamin'izany fahatanjako dia hoe leo potsiny hazo fijaliana no efa leo no tiako izay hira zay 107 maniry mafy aho Jesosy tompo tiako be hira eo. Io zany hira tamin'ny fahatanjako dia izay ny soratra masina. Fahatanjana misy karazany betsaka dia mbola nisy ny zay. Dia aty fahalebiazana zany dia ny asan'ny apôstôly toko faharoapolo ny efatra amby roapolo meko teo iny zany tena soratra masina amin'ny fahalebiazana. Dia ny hira tompotsy eo midina mitoera aminay 458 zay dia 623 koa mba omeo aho fo madio kokoa. Tomany foana zara vao mihira andreo hira satria tena tsapako hoe mampiresaka amin'i Jesosy ilay izy dia eo Jesosy mijery anao. Indrindra ilay andiny farany amin'ity hoe dia hamasiny ny saiko ry tompo ka omeo fo mino fo mahay manompo fo mahay mihafy fo miravoravo na dia voamafy fo toy ny anao. Tena miteny amiko mihitsy zany satria maro ny zavatra mafy nadalovana mivady
fa ny nataonay dia matoky an' Jesosy tsy misalasala dia mivoky ny ten'Andriamanitra. Angamba efa mipitona amina vaky an'ity baiboly ty hatramin'ny tonga amina taty izay hatramin'ny Genesis ka hatramin'ny Apokalipsy. Ampandretretena tenenako an'izany satria izay ny fitarian'ny fanahy dia tsy zavatra fantatra ny vady fa tsy mivavaka dia mihira dia mametraka amin'ny tompony ireo zanakay ireo mba handeha araka ny fanahy koa. Ny fahanterana zany zao dia tena fahagagana ho anahy mihitsy ny meny tompony reto teny reto. Hitanao Isaia 43 io zany tena teny meny anahy voalohany dia hoe inona rô andikan'izao Jesosy, ahoana ny hanaovanao an'izany. Isaia 43 dia vakiana manomboka amin'ny 18 ka hatramin'ny 21 dia izao ny voalaza minaran Jesosy. Aza mahatsiaro ny lasa na misaina ny taloha. Indro zaho efa hanao zava-baovao, ko ankehitriny dia efa miposaka izany. Tsy hahalala izany va ianao? Eny, any an-danitra no hanaovako lalana, ary any amin'ny tany lao no hasiako ony. Dia hanome voninahitra ahy ny bibidia rehetra sy ny amboadia ary ny autriche satria tsy mazava tsara ny jiro dia satria manisy rano zany, manisy rano anefitra izany tany maina zany nefa lasa tany velona indray amin'izao fahaterako izao. Dia ao koa ny Salamo 118 andiny 23 zany izay tsy mbola tsy hitako taloha dia lasa hitako amin'izao ka ve misy an'ity. Matetika ilay 24 foana ny ataonao tsinjero hoe ino ilay 24 ny teny gasy ilay hoe raha tsy Jehovah manao trano dia miasa foana mpanao azy. Izy zany efa hay tsinjera. Fa ilay 119 azafady 119:24 zany hay tsinjery ilay hoe anao koa mahay azy fantako tsara zany. Mijery azy ny teny gasy io zany. 119 118 I'm sorry 118 ilay izy fa 119 118:24 zany ilay haitsika tsinjery hoe ity no ary nataon'i Jehovah hifatsy ho ravoravo amin'izany isika. Fa ilay 23 zany vao zao vao hitako hoe ny vato avy tamin'i Jehovah izao ka mahagaga eo amasontsika. Tena zany mihitsy ilay teny azy tena avy amin'i Jehovah na leloha saha maina sy ny rano ny avy amin'i Jehovah dia amararako azy zany Korinthiana voalohany 2:1-5. Ireny teny azoko amin'izao fahanterako izao. Izany efa antitra. Mbola ho fahazazany fahanterana, mbola ho avy ny fahatanorany fahanterana sy ny fahanterany Fahanterana. Ya, mahagaga anahy tokoa ihany vao tandroany mihitsy avy nianatra an'io. Ka io misy an'izao nozaraiko ny vato, anao ve mahalala an'izany? Toy ny vato, taiza koa ny tanao izany. Hitako dia inoako fa marina. Satria tady zavatra teny gasy zany azy. Ka Korinthiana voalohany 2:2-5 dia izao ny voalaza. Corinthiens 2:9. Sao dia 2 Corinthiens ary Corinthiens 2:9 satria 9 manao hoe fa izany kosa no nandratako mba fantatra ao izay toetrano manaiky ny zavatra rehetra ianao na tsia. Korinthiana faharoa kan jereko azafady. Korinthiana voalohany 2:2-5. Ty zany teny meny tompo anahy koa dia gaga iaho hoe fa anaran'i Jesosy fa araka ny izay tsy mbola hitan'ny maso ary tsy mbola ren'ny sofina na niditra tao am-pon'ny olona na inona no tia azy ny fanamboaran'Andriamanitra ho an'izay tia azy. Dia za zao mba nisy nitsapan'Andriamanitra hoe tia anazy nanaovana ireo ao anatin'ny fahazazan'ny fahanterana zany dia misy ny fahatandrany fahanterana. Za efa tafiditra ny fahatandrany fahanterana dia avy eo ny fahanterana. Dia misy moa ny fahosana ozy izy dia misy koa ny fahakonkana. Dia ny fantako fotsiny hoe mandra-piavin'ny tompo zany dia mifikitra amin'ny teniny matoky azy tsy misalasala ny promisy fanomezan-toky rehetra izay ataon'Andriamanitra. Matoky ny Andriamantsika, velona ny Andriamantsika, azo antoka ny Andriamantsika.
Izay no azoko ambara. Miara-dala, we walk with him, miara-dala amb Jesosy zahay, we talk with us, miresaka amb Jesosy, ny zavatra rehetra resahana amb Jesosy. Hitanao ny zanako rehefa indray mandeha zany tsy manana sakafo. Ny frizidera moa ny Amerikana feno foana. Dia ny friziderinay tsisy ninona. Dia ny sakafo ny zanako atao, Jesosy, hitanao io? Tsika tsy manana sakafo. Do something. You are in control, you have the power. Ohatran'izany, ato miresaka amb Jesosy ohatra hoe ato mihitsy izy dia tsy hanafenana zavatra rehetra misy. Dia tamin'izay fotoana izay lazaiko anao, amin'ny 9 alina misy namana niantsonay. Dia hoe, ahoana ho dia hoe, izay andeha hividy sakafo izy tsy tia hafa zany, fa ny any misokatra dia tian'Andriamanitra nareo hiaraka aminay. Amin'izay ny frizideranay tsisy sakafo. Nandeha tany zahay, dia zareo manao fidio izay tianareo. Iaho tsy fidy fa izay omenareo anay. Feno ny chariot. Feno hoe, nareo tian'ity, eny tompoko, nareo tian'ity, eny tompoko, nareo tian'ity, ny anjara dia manao eny sy tia fotsiny, feno ny chariot. Tonga ohatrany dozy ny zanako, Jesus did something, thank you Jesus. Tena tsapa misy, betsaka ilay izy fa izay zany no azo zaraina dia mbola hosoratako boky daholo ireny sy ny sisa mbola tsy voalaza teto, izay be dia be isaorana n'Andriamanitra. Ka zahay zany na dia misy anao hoe mais combien millions nareo miala amb Jesosy, tsy miala zahay. Hoento any les millions. Ampy ahy Jeso hatramity, ampy ahy Jeso hatrary. Dia ho azy irery ny voninahitra mandrakizay. Amen. Mankasitraka indrindra tompoko, tena ianao no nisantatra voalohan'ny fizarana mitohy eto amin'ny pejy. Efa elaela ihany zahay sy vehivavy hafa no nanome an'ilay hevitra sy voninanao an'ilay fizarana mitohy fa tena miaika hoe miasa koa Andriamanitra ao anatin'ilay programan'olombelona. Zay moa ny lesona nitsoahako tanatin'izay tantara lavabe izay ary tena hitako hoe nanome azy tanteraka ilay tenin'Andriamanitra, ilay tantaran'ny Petera izay niraisinao teo hoe raha miasa mierintsika fotsiny antsika dia tsy mahazo ny inona. Ary rehefa tonga Jesosy tsy hoe tsy miasa tsony koa fa miasa foana fa miaraka aminy dia mahazo be dia be. Dia rehefa mahazo be dia be koa dia miantso ny sambo kely hafa koa hiaraka hisitraka an'ilay zava-tsoa aminy. Dia tena hoe mankasitraka anao nizaran'ilay hazandrano be dia be azonao anao ka nizaran'izany teto amin'ny pejy mino aho fa ahay hisivana ny tsara sy ny ratsy koa ny mpandray rehetrarehetra satria olombelona ihany tsika no nifampizara teto dia tena ankasitrahana tompoko, nisy émotion be dia be tao na za manaraka mivantana na ianao mizara indrindrandrindra be dia be ny ratra izay mahazo ao anatin'ny lalan'ny finoana sy ny lalana hitondran'Andriamanitra. Mankasitraka anao nanaiky ny zaran'izany teto amin'ny pejy. Fanontaniana fapetrako isaky ny fiafarany interview moa zany eto amin'ny pejy hoe manoloana an'izay rehetrarehetra izay mbola be dia be ny mety tsisy angamba ny ao anatin'ny fahazazana manaraka ny pejy fa efa mba manomboka eny amin'ny fahazazana fahatanorana kosa angamba no vehivavy na lehilahy manaraka an'izay tantarantsika izay inona no afatra atolotra ao indrindra ho an'ny vehivavy izay mbola ao anatin'izany lalana sarotra zany, tsy amin'ny resaka asa eo amin'ny fiangonana ihany fa mety hoe eo amin'ny fiarahamonina, ao amin'ny ankonana, amin'ny lalana maro samihafa izay mbola diavina amin'ireo andian-tohatra be dia be fa nandalovanao ireo inona ny afatra sy fampaherezana atolotra ao ny vehivavy izay manaraka ny fampizarana izay ataontsika eto. Dia ny hafatra zany no za teo dia avy amin'ny tompo fa tsy avy amiko. Dia amin'ny Salamo 27. Azoko atao hira kely ve reo avy eo? Eny tompoko. Tsy teny malagasy fa teny vahiny, tsy maninona. Tena mety tsara ka. Salamo ty mihitsy izay hira tiako izay. Salamo toko 7:20 vakiko manoko andiny voalohany dia vakiko ny sasatsasany fa tsisy rehetra. Izay mifanaraka amin'ny tononkira amin'ny anaran'i Jesosy. Ny lohateny dia fahatokiana an Jehova mpiaro sy mpitahy ny olona. Fahatokiana an Jehova, izay ny zavatra ilaitsika. Ho mahatoky an Jehova
amin'ireo tenin'Andriamanitra ataontsika tsinjerina, tenin'Andriamanitra zaraintsika, ny tenin'Andriamanitra iainantsika manginontsika aoka ho matoky. Ary zay mifandray amin'ny tenin'ny tompony amin'ny fiangonana ny amin'ny apokalypsy hoe aoka matoky hatramin'ny farany ianao dia mety manao ny sarotra fiainana. Ka ty zany dia milaza hoe fatokinan' Jehovah mpiaro sy mpitahy ny olona. Tena nitahy tokoa izy hatramin'izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Jehovah ny fahazavako sy famonjenana. Iza no hatahorako? Jehovah no fiarovana mafy ho an'ny aiko. Iza no hango vitako? Raha manatona hihinana ny nofoko ny ratsy fanahy, izay fa valiko sy rafilako, dia izy ihany no tafitoina ka lavo. Na dia misy antokony mitoby hiady amiko aza, tsy hatahotra ny foko. Na dia misy ady mihatra amiko aza, dia hatoky ihany aho. Zavatra iray lohany nangatahako tamin'i Jehovah, izany no ho tadiaviko, dia nitoetra ao an-trano Jehovah amin'ny andro rehetra hiainako, mba ho faly mitory ny fahasoavan'i Jehovah sy mandinika ny tempolony. Pahanafinahy ao an-trano fialofany amin'ny andro mahory izy. Hampiery ahy amin'ny firenena ao an-dainy izy. Tena tsapanay zany hoe nafenin'Andriamanitra zahay, nataony miery zahay, misy nitady hoe tsy nahita izay misy anay satria Andriamanitra no nitarika anay namoa varavarana dia izay nijerenay. Hanandratra aho eny amin'ny ambony vatolampy izy, koa dia hisandratra ambonin'ny fahavalo manodidina ahy ny lohako, ka hanatitra fanatitra hiobiana ao an-dainy aho. Hihira sy ankalazan'i Jehovah, mihainoa Jehovah famitaraina mafy aho, ary mamindrafo amiko ka valio aho. Dia tizako ny farany zany hoe miandrasa ny Jehovah, andiny fa 7:20. Miandrasa ny Jehovah ianao, matsokia ary aoka hahery ny fonao. Eny miandrasa amin'ny Jehovah. Le miandrasa tsy midika hoe mipetraka sy manao nino miandry zavatra latsaka avy any an-danitra, fa le miandrasa midika hoe miaraka aminy ianao, diso manao hoe mifilia eto na mandeha any eto. Miresaka aminy ianao dia hainao izy miresaka aminao koa amin'ny tenin'Andriamanitra. Ary ny vavaka tena tsara indrindra dia ny vavaka avy amin'ny tenin'Andriamanitra fa tsy avy amin'ny teny forontsika. Misy ny olona mahay manao étalage de connaissance rehefa mivavaka, hoy ianao wow, zany ka vavaka. Tsy izay, fa ny tenin'Andriamanitra izay manome toky, izay no atao vavaka apetraka eo aminy. Ka te hihira kely an'izay aho, na teny Englisa ilay izy mba hoen'ny olona hoe avy ny salamy 7:20 nakanazy. Tsisy mozika izy zany fa ataoko amin'izao. The Lord is my light and my salvation. The Lord is my light and my salvation. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? Whom shall I fear? Oh, whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Whom shall I fear? In the time of trouble, He will hide me. In the time of trouble, He will hide me. In the time of trouble, He will hide me. Whom shall I fear? Whom shall I fear? Oh, whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Whom shall I fear? Trust in the Lord and be of good courage. Stand in the Lord and be of good courage. Trust in the Lord and be of good courage. He shall strengthen your path. Whom shall I fear? Oh, whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Whom shall I fear? Amen. Amen. Jehovah no nizaroko satria manantena azy aho,
hanantena azy aho mandrakariva. Ankasitraka Misaotra indrindra indrindra tompoko. namany tahian'Andriamanitra ny anao sy ny zanakao minatrom-piainanao manontolo dia meko anao ilay teny ato amin'ny joga. Mbola misy firy minitra? Mbola manana 3 minitra atsika. Ia, tadiavitra teny amintsika raha ho hitako asa manana concordance izao fa tokony hoe mitsipika izay ty hoe Juba toko fafito, Juba toko favalo, andininy fafito. Mora tadidy izany Juba 8-7. Atotro anao zao teny zao. Anaran'i Jesosy. Fanadia kely aza no ny antoanao, dia ho lehibe indrindra ny hafaranao. Amen. Mankasitraka indrindra tompoko. Dia misaotra antsika rehetrarehetra koa nanaraka hatramin'ny farany amin'izay fizarana nandraisana zava-maso be dia be izay a. Dia ny fanahy masina anie niasa amintsika tsirairay avy mba ho tanteraka amintsika koa izay efa nataony tamin'ny mpanompony a, ary apetraka antsika aminazy mandrakariva mony fiainana sy izay rehetra ataontsika satria izay no lesona lehibe indrindra voaray tao anatin'izay fifampizarana dimy ny fanesy izay hoe rehefa miaraka amin'Andriamanitra whom shall I fear? Tsy misy tokony atahorantsika fa mahery ilay Andriamanitsika. Mankasitraka indrindra tompoko. Misaotra tompoko.